professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Patelma vous présente Ny vaovao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. L'assaut. XXL. Manolotra anao ny vaovao. Mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star. Blue Line TV safidy tsara indrindra. Manolotra anao Ny fampalalam-baovao. VTI Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Mizotra araka ny tokony ho izy ny fanomanana ny lanonam-pianiana ny filoham-pirenena Andrajoelina ny sabotsy ho avy izao. Ankoatra ny eny Mahamasina ahitana taratra fiomanana izay lanonana izay avokoa eny amin'ny toeran-kafa eto Andrenivohitra. Amin'ny voalohan'ny herinandro fahafantarana no fotoana ametrahan'ny Biancone raha mbola rajoana eny anivon'ny fitsarana. Raha izay efa ampamaranana ankehitriny raha ny fanazavana azo. Asiana fanitarana ny lalana rehetra mivoaka Andrenivohitra amin'izao fotoana izao. Tsy hisy ny fandrodanana trano raha ny nambara ny tompon'andraikitra. Ny Banque Européenne d'Investissement no hamatsy ny vola ary ho vita ny volana Aogositra ho avy izao ny asa. Mitsoponenana no ny afitson'ny dahalo ny mponina ao amin'ny fokontany internet be commune Ankazo Mirotra ao anatin'ny distrikan'ny Mandoto. Miraviravitana ny tompon'andraikitra isa-tokony raha ny fitarainana. Miandrandra vahaolana azo tsapahitanana amin'ny filoham-pirenena vaovao ny mponina raha ny fanazavana azo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena ny tsipahan'ireo solombavamboaka Britanika ny fangatahan'ny fitsipaham-pitokisan'ny gouvernemanta any an-toerana izay napetraky ny lehiben'ny fanoherana ao amin'ny antenimieram-pirenena. Ny adediny ireo avy hatrany ary. Salandra tompoko lasy tompoko fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany any botsika ny vaovao dia mizotra araka ny tokony izy ny fanomanana ny lanonana amin'ny fianinana ny filoham-pirenena Andrajoelina ny sabotsy ho avy izao ankoatra ny eny Mahamasina ahitana taratra izany ihany koa amin'ireo toeran-kafa eto Antananarivo renivohitra. Io ny nasaina. Amperinasa ireo teknisianina amin'ny fanomanana ny lanonam-panjakana lehibe ho tanterahana eny amin'ny kianjabeny Mahamasina ny sabotsy ho avy izao. Roa andro mialohan'ny fianianana ataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina manoloana ireo mpikambana eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana sy ny androm-panjakana isan'ambaratongany, ireo vahiny sy olo manan-kaja avy any ivelany ary ny vahoaka malagasy. Efa totosa hatramin'ny 700 ny fanomanana raha ny hita teny amin'ny kianjabeny Mahamasina sy ny tafa natao tamin'ny tompon'andraikitra. Iseho miavaka asehon'ireo tanora mpianatra ihany koa amin'ny fotoana io ka androany no niroso tamin'ny famerenana izy ireo. Efa napetraka ihany koa ny lampiazo anatanterana ny fampisehoana sy ny fandraisam-pitenenana maro samihafa amin'ny fotoana io. Voaravaka sainam-pirenena, mariky ny mahandro manan-tantara fa ihany koa lanonam-panjakana ny fotoana ny sabotsy ho avy izao eny amin'ny kianjabeny Mahamasina. Eo ihany koa ny amin'ny toerana hafa toa ny eny Analakely. Vonona araka izany ny lafin'ny ara-teknika sy ny fanomanana amin'ny lanonam-panjakana, fianiana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny sabotsy ho avy izao manomboka amin'ny 10 maraina.
fa ho tanterahana rapitso ny famindram-pahefana eo amin'ny filoham-pirenena vaovao Andry Rajoelina sy ny filoha teo aloha Rajaonary Mapiano ny famindram-pahefana izay fanehoana amin'ny fomba demokratika ny fifamidimbiasa pahefana miantarandriana. Iverina amin'ny filoha Andry Rajoelina ny lakile izay no ambavany maro amin'izao iray andro mialohan'ny famindram-pahefana amin'ny filoham-pirenena vaovao Andry Rajoelina sy ny filoha teo aloha Rajaonary Mapiano. Tsy mety misy fandefesana zany eo aloha teba lasa mivoninahitra. Any atsika manotana fotsiny atsika tenenina moa atsika atao koa manatitra. Endrika ny tonga ny tany sy ny fanjakana matoa retako aminy le fitondrana. Mahafinaritra aloha zavatra mahafinaritra aloha dia mandeha ara-dalàna sy tsoka ny zavatra aseho. Atsika koa mila filaminana. Zay zavatra vatahana koa zany mba hilamina amin'izay ny tany sy ny fanjakana. Dia mirina aloha hoe alao mba hilamina dia alao mba hirina tsara zany le famindram-pahefana sy asiana alahelo. Tsika samy gasy tsy maninona zany ohatra anakahy aloha tsy problème zany amiko fitondrana io zava-dehibe ary mahafinaritra mihitsy io izay ny latry n'Andriamanitra izy nahazo anazy ka tsy tokony valosana io mba fitondrana amin'ny tenina hoe mba manara-penitra zany etiny hoe zandrikely eo e. Ny fahitako anazy moa zany tompoko dia nino moa zany indrindra reny teneniteneny reny hoe tsonjy majinika ohatr'izany. Zay moa hitanao atony ny asanay zany tony sarety tony fa noho izany dia eto zay matoky zany zay amin'ny zavatra niteneniny hoe zay tsonjy majinika. Zava-dehibe ary maneho ny pejy vaovao amin'ny Madagasikara ny fanatotosana famindram-pitantanana rahampitso io. Ity fiarana izay manamarika ny fanomezana fahefana ny tenany tantana ny firenena taoriany nandaniany vahoaka malagasy azy sy ny didim-pitsarana navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Ny famindram-pahefana moa zany dia marika ara-pomba ataoko hoe administratif ny fanetrahan'ilay teo aloha ny fahefana miala aminy ary fandraisan'ilay vaovao ny fahefana mba ho ampiasan'indray fa fitohizan'ny fahefana olona anankiroa samy hafa mifandimby zany dia mila an'izay famindram-pahefana indrindraindrindra hoe ireto daholo ny zavatra natao ka tsy vita, ireto nefa vita mbola ireto natao mbola hotohizana. Izay zany tena ilaina n'ilay famindram-pahefana ao anatin'izany koa ireto daholo ny fananam-panjakana ohatrohatra, ireto ny fananana atao amin'ny présidence ohatra raha filoham-pirenena, ireto daholo ny olombelona miasa ato dia afindra aminao daholo ireo olona ireo ny ibaiko azy sy tatana azy. Raha iverenana ny faha-efatra amby roapolo ny volana febroary taona 2024 no nanolorany Andry Rajoelina ny lakile Madagasikara tamin'ny Rajaonary Mapiano. 5 taona teoriana izao amerenany filoha teo aloha ny lakile amin'ny filoham-pirenena vaovao Andry Rajoelina izao. Manomboka rahampitso vao maraina no higadona eto Madagasikara ireo vahiny manakaja sy ny filoham-panjakana vahiny anatrika ny fianianana izay ho ataon'ny filoham-pirenena vaovao Andry Rajoelina etsy Mahamasina sabotsy ho avy izao Rarisona Iandro. Mitomba trano ireo vahiny nanambarany atongavany eto Madagasikara anatrika ny fianianana izay ho ataon'ny filoham-pirenena malagasy vaovao Rajoelina Andry amin'ny sabotsy ho avy izao etsy amin'ny Kanjabeny Mahamasina. Efa notanterina taminao teto amin'ny fampahalalam-baovanankolo TVFM ny atongavan'ny sekretera-panjakana eo anivon'ny ministeran'ny Eropa sy ny raharaham-bahiny Baptiste Lemoine isolitena ny filoha Frantsay Emmanuel Macron. Andriamatoa Kenya Akiba, sekretera jeneraly mivondrona parlementaire Japon sy Madagasikara no tandremy premier ministre japonais Shinzo Abe isolitena azy. Handefa délégation mafonja ihany koa ny républicain Chine anatrika izany fianianana izany. Misy koa ireo filoham-panjakana vahiny sy olo manakaja ho avy eto Madagasikara anatrika ny fiainana filoham-pirenena malagasy Rajoelina Andry io. Isan'izany ny mpanjaka marokanina Mohamed Faefatra, ny filoha Frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy. Fantatra ihany koa izao fa ho avy eto Madagasikara anatrika io lanonana fianianana io ny filoha lefitry ny Républicain Côte d'Ivoire Daniel Kablan Duncan, ny filoha lefitry ny Républicain Seychelles Vincent Méritant ary ministry ndraraha ivelany avy amin'ny gouvernement angolais Domingos Augusto Manuel. Voninahitra lehibe eo amin'ny vahoaka malagasy sy ny filoha vaovao Rajoelina Andry ny fahatongavan'ireo filoham-panjakana vahiny sy vahiny manakaja maro anatrika ny lanonam-pianianana amin'ny filoha vaovao amin'ny sabotsy ho avy izao etsy amin'ny Kanjabeny Mahamasina io.
fa hoentitra ny fanaramaso mandritry n'ireo lanonam-panjakana izay atao hoe tondrenivohitra amin'ny farany herinandro zao mpitandro amin'ny filaminana hatrany amin'ny 300 no ahetsika amin'ny zany mampiona rakotorso. Mahatratra amin'ny 300 ireo mpitandro ny filaminana ahetsika isana ny filaminana mandritra ny lanonam-panjakana fianiana ny filoham-pirenena vaovao Andry Rajoelina. Efa vita avokoa araka izany ny lamina rehetra andraisana izany raha ny fanazavany komandiny zandarmariam-pirenena. Dia ny atao anatin'ny Moraigina Analamanga dia manamafy hatrany ny fepetra fandraisana amin'ny fisavana atao eny an-dalana satria raha antsika malala fa raha nisy ny fihetsiketsehana natao teo amin'ny parvia dia nahitantsika fa nisy fitazomana cocktail molotov sy fanipazana cocktail molotov mihitsy. Izany hoe fanamafisana indray zany satria ratsy kely lalana ary misy koa ny mpanararoatra. Dia misy ny fisavana ary ao anatin'ny Mahamasina zany dia tsy azo itondrasana zava-maranitra izay zavatra mety ho ampiasaina ahafahana atao fitaovam-piadiana toy ny vera zany ny avy na zava-maranitra sy ny antsy ny isan-karazana dia isy fisavana eo ary ny olona rehetrarehetra makao zany dia anaovana izay fisavana zay na ny tomobile sy skotera eny an-dalana. Hisy ihany koa ny fahatapahan'ny lalana mandritra io fotoan-dehibe amin'ny asabotsy ho avy io manodidina ny eny Mahamasina. Andro vitsivitsy mialohan'izany ahitana fihavana ny endriky ny tanànan'Antananarivo. Rakotra sainam-pirenena ny sisin-dalana rehetra eto an-drenivohitra, saika isaky ny 10 metatra no ahitana izany ho fitsenana ny filoha vaovao izay andray fahefana amin'ity farany herinandro ity. Ankoatr'izay no amafisina ihany koa ny lokon'ireo markage eny amin'ny trottoir sy ny manodidina. Efa manomboka hita mirotsaka ihany koa ireo mpitandro ny filaminana izay misana ny filaminana ao anatin'izao fitsenana ny farany herinandro izao. Lafim-baovao hafa kosa indray dia amin'ny voalohany herinandro farafatarany no fotoana ananterany Bianco Rarambola Rajona eny anivon'ny fitsarana raharaha izay efa eo ampamarana ankehitriny raha ny fanazavana azo mampiona rakotoarsantra. Raharaha kolikoly avolenta anisany andrasan'ny mpanara-baovao fatratra ankehitriny ny Rarambola Rajona izay eo ampanaovana fanadihadiana nandritra ny fotoana lavalava eny anivon'ny Bianco. Nilaza ireto farany raha nanontania ny mpanao gazety fa efa eo ampamaranana ny fanadihadiana. Andriamatoa Rajona moa hitanareo iny tamin'ny volana Desambra moa tena nanaova ny Bianco an'iny raha iny nanao fanaovana fanadihadiana. Faraparan'ny Desambra tany 15 Desambra tany 10 Desambra tany zany dia efa tsaika tokony faranana le dossier. Kanefa moa tratran'ilay vacance judiciaire dia nisy zavatra tokony mbola noadiadiana koa dia tsy tratra tamin'iny fa amin'izao zao ny vacance judiciaire fa tapitra efa nisy ny fidirana amin'ny fomba ofisialy ny fitsarana tamin'ny 15 ny volana janvier teo iny dia efa teny eo ampamaranana le dossier zany ny mpanao fanadihadiana dia mety amin'ity farany herinandro ity na amin'ny fiandohan'ny herinandro miditra io no alefany amin'ny fitsarana le dossier satria amin'izay ny velona tapitra avitany ilay mpanao famitorana amin'ny fanadihadiana mahakasika ny raharaha iny. Nanambara ihany koa izy ireo fa mitovy avokoa ny endriky ny fanadihadiana ho an'ny olona rehetra ary mampanantena ny tohizan'izany fanadihadiana izany hatramin'ny farany ny Bianco. Ny tsara tiana homarihana zany dia izao ny raha maleo tena mididina amin'ny kolikoly dia miezaka manao fanadihadiana mitrangana kolikoly rehetra izay tonga eny aminy. Io tsy fidina tsy hanavahan'olona io fa matetika moa afangarontsika ny fampiarana ny lalàna ny raharaha-pitsarana sy ny politika dia lasa sahala amin'ny hoe mihasarotra ny fomba fijerenareo azy fa izay zany ny fomba fiasa eto amin'ireo tsy jerena olona io fa mitohy foana ny famitoranay ninninona zavatra misy eto amin'ny firenena amin'ny resaka politika zany na ny fifandiasa toerana eo amin'ny fitondrana dia dossier efa nataonay dia ataonay toizana foana. Andrasan'ny maro araka izany ny vokatry ny fanadihadiana na ny avy eny anivon'ny Bianco izany na ny eny anivon'ny fitsarana.
misy ary tsy tapaka indray aloha hatreto ny famatsiana solika eny amin'ny tobin-dasanjy eto andrenivohitra raha ny fanazavana azo efa manomboka miverina amin'ny laoniny izany tsy nazahoana fanazavana kosa ny avy ao anivony OMH Michela Ranarzoana. Raha tokany ijaliana ny fahitana lasantsy tao anatin'ny 3 andro izay androany raha ny fanadihadiana natao teny amin'ny tobin-tsolika iray efa manomboka miverina amin'ny laoniny ny famatsiana. Stock naissance anay zao ny kivanay zao feno daholo. Efa verina normal zany tamin'le farany teo nisy anona teo. Manomboka tamin'ny herinandro ity zany. Fa teo aloha zay efa normal daholo ka fa tsy nijanona ela be zany le hoe nisy tsy fisina kely teo tsy nijanona ela be. Manodidina ny 2,000 litatra isan'andro ny lasantsy lanin'ny tobin-dasantsy iray amin'ny ankapobeny. Maharitra 3 andro amin'izao ny tahira ny fanazavana miankina amin'ny fahatongavan'ny mpanatitra ny toyiny. Teto aloha fahalalany azy aloha tsy verina na zay zao tsy fantatra satria avy any amin'ny seza zany fahatarany azy. Mandritra ny mpakatsamin'ny latsinainy zao stokinay zao amin'izao. Fareta aloha zay manao commande isan'andro ka. Teo aloha zany zay manao commande isan'andro dia tsy lany zany io. Zay zao manao commande week-end zany zao dia sabotsy lahady hitanareo fa tsy miasa ny olona dia tsy maintsy manao stock ambonimbony zay. Dia patonga amin'ny latsinainy dia latsinainy zay vao manao mapitika. Tsy nahazoana fanazavana androany ny teo anivony OMH Office Malgache des Hydrocarbures. Tsy nahazoana fanazavana ihany koa ny mpanjara solika iray izay isan'ny voakasiky ny tsy fisiny. Tsy fantatra mazava ihany koa raha mbola hiverina na tsy izay fahatapahany famatsiana ny fiandohan'ny herinandro teo izay. Ho asiana fanentarana ny lalana rehetra mivoaka ny renivohitra amin'izao fotoana izao tsisy ny fandrodanana trano raha nambaran'ny tompon'andraikitra ny Banque Européenne d'Investissement no hamatsy ny vola ary ho vita amin'ny volana aogositra izao ny asa. Iona saina. Manoloana ny fitoanan'ny fifamoivoizana amin'ireo lalana mivoaka ny renivohitra. Amperinasa amin'izao fotoana izao ireo orinasa manitatra ny lalana. Voakasiky ny tetikasa fanitaran-dalana vatsiny ny Banque Européenne d'Investissement na ny BEI vola ny fivoahana amin'ireo lalam-pirenena rehetra toa ny lalam-pirenena voalohany. Ohatra ka le hoe aizavy le lalana tao dia misy zany aloha le RN manomboka eo hitanareo no zato amin'ny sena mandrapatonga eto amin'ny sortian'ny pont nampita tafika. Dia ny anankiray indray lalana Itosy zany hoe manomboka eria pasika zany tetezana pasika io. Mandrapatonga ty MCT des assureurs aty Itosy dia miampy an'le bifurcation makatia tamin'ny Menakely. Asa raha hitanareo le mandeha tikatra amin'ny Institut Pasteur raha tsy mamangy iny mandrapatonga eto tamin'ny Menakely. Zay zany le asa atao 11 km 750 au total zay. Dia ny atao amin'ilay zany dia reprise ny chaussée zany raha tena marina le hoe le goudron iny mihitsy zany reprise iny fa mety ho sarotsaratra efa vitanay daholo amin'ny zany fa mety ho sarotsaratra fotsiny le assainissement an'ilay lalana satria le assainissement tena zava-dehibe zany fanatanterahana an'ilay lalana. Dia misy ny bordure trottoir isy trottoir atao dia avy eo ndray koa rehefa avy eo mbola misy signalisation routière koa atao ihany koa. Tsisy ny fandravana trano na misy aza ny fanitarana raha ny fanazavana hatrany. Ankoatra ny lalam-pirenena voalohany, hitarina ihany koa ireo lalam-pirenena rehetra mivoaka ny renivohitra. Misy ny lot 3 indray le RN7 zany le lalana taloha zany manomboka eria Giaramoly zany ny tena marina mandrapatonga ny RN7 zany fa tsy Kinaro ilay manao anazy fa mandrapatonga ria Paleny Avlo. Dia le lalana taloha le RN7 tena le RN7 miaksa concerné ny lo1 sy ny lo 2 zao ny RN2 zany ray. Ny RN2 manomboka tikatra Garasora foana dia mandrapatonga tsy ria Ambomahitsy hitanareo eo amin'le anaovana an'le rocade eo amin'le grand rond point ny rocade zay zany ny RN2. Dia ny RN3 indray manomboka tikatra Garasorany any mandrapatonga Sabotsy na Mena. Dia ny RN4 manomboka eo amin'le farany nataony CGC raha hitanareo le 2 fois 2 voies aty amin'ny RN4 zany le aty Tamena. Le aty Tamena mandrapatonga ria Talatamaty ry. Zay zany en parallèle zany hoe Colas zany manao lo 1 sy lo 2 ny lo 3 zany CGC dia ny lo 4 zany. Ny volana aogositra 2024 no vita ny asa fanitaran-dalana rehetra ho hiatrany ny fanazavana ny tompon'andraikitra. Mitendina 700 tapitrisa euro ny asa rehetra izay vatsiny ny BEI vola. Eo ampiandrasana ny tetikasa fanitarana na ihany koa fanamboarana tetezana vaovao ny rehetra amin'izao fotoana izao ahafahana mampianatra ny fitoanany fifamoivoizana eto andrenivohitra.
tonga eto amin'ny fotoanany tokavasra isika orinan'izay ny atantsika ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra andy fa io ihany koa ny fitakian'ireo mpampianatra mpanabe rehefa avy eo ary. Et maintenant avec Mvoul, gagne 3 fois plus d'internet. À l'achat d'un tel manette One Month 2 Go via Mvoul, gagne 6 Go de data en tout. Telma, safidque numéro 1 Malagasy. La route ne sera plus jamais la même avec Jovena. Vivez de nouvelles expériences. Faites confiance à la qualité de nos carburants premium et à la sécurité de nos cartes de paiement Énergie Plus. Profitez de nos grands espaces de stationnement et de tous les services dont vous auriez besoin. Venez découvrir nos nouvelles boutiques. Faites-vous plaisir avec une pause bien méritée dans nos points chauds. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. L'assaut. Assez hoy mitanjakao zava-pisotro mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star. VTI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, vérandas, ainsi que vente de vitres étoiles, vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. Et rendez-vous chez VTI à environ 150 mètres de Galanat à la Tamati. VTI, prêt à vous servir. Taloza rehefa hiantso mila mampiditra kody raha zany lafo be miantso indrindra makany amin'ny opérateur hafa ary mila lanina koa ny forfait raha zany mahanjavona tao ny crédit zao za efa bip tsy misy an'izany tsony tsy mila mampiditra kody ary zato dia efa afaka miantso mihoatra ny 2 minitra ary isa segondra miala ny crédit miantso ny tambazotra rehetra zany 7 jours sur 7 na oviana na ovina bip ampiasaina e bip mora indrindra rehefa hiantso ny tambazotra zay tianao alefa araka ny hitantsika teo eny solo izay indray nohoronao tsara raha tsika anioalina eto amin'ny Cool TV. Fa ny haino izantsika ny vaovao kosa indray dia mitsopinenana noho ny afitsony dahalo ny mponina ao amin'ny fokotany Antanidibe commune Ankazy Mirehotra ao amin'ny distrikany Mandoto. Miraviravitanana ankilan'izay ny tompony andraikitra isan'ny tokony raha ny fitarainan'ireo mponina miandrandra vahaolana azo tsapain-tanana avy amin'ny filoham-pirenena vaovao ny mponina raha ny fanazavana azo Eva Richard. Lomonina noho ny afitsikindalo ny mponina ao amin'ny fokotany Antanidibe commune Ankazy Mirehotra ao amin'ny distrikany Mandoto tsy atoany tsy alina manjaka ny fanafiandalo mitapiadiana raha ny fitarainana voaterina mpiakarina andrenivohitra ny zaza mambevavy ireo vatan-dehilahy manatanteraka ny asa manandraikitra sisa nitazana ho antoerana raha ny fanadiadiana miraviravin-tanana ankilany mpitandro ny filaminana sy ireo tompony andraikitra isan'ny tokony raha ny fanazavana. Miditra raha zao ndalo miantso gendarme mbola adiny ray aorinan'izay raha tokony fotoana vetivety kely eo ny andehanana gendarme raha tena monjy izy tena mbola tratrany eo anatin'ny fotoana famakian-dahalo ny dahalo raha tena monjy izy
fa zay atsona rehetrarehetra moa ohatrany tsy dia misy tahitra aby dia efa ny hafarany arany io lohatrany rehefa hoe misy dahaly dia efa samy manavitra ny tenany fotsiny fa tsy dia misy mamonjy entsony amin'ny enina maraina amin'ny 10 valo izy dia mamery zay tsika andramose hoe any antsazy izy dia fanaovandraha azy anao dia efa tamy izy mamely anao tsy vitan'ny alatrombo sy ny fandrombana fotsiny ihany efa nanomboka ny roso amin'ny fakanakeriny sy ny famonon'olona ihany koa ndalo raha ny fanazavana miandrandra vaolana azy tsapaitanana avy amin'ny filoham-pirenena vaovao ny mponina amingorana izay fanafian-dalo zay fa mirongatra ihany koa ny asan-dalo amin'ny distrikany Befotaka sy Midongy Atsimo faritra Atsimo atsinanana amin'izao fotoana izao omby anjatony lasan'ny dalo amin'izany ary fitaovam-piadiana mahery vaika no ampiasain'izy ireo raha ny fanazavana arahoara izay fanazavana izay ny fisehon'ny asan-dalo moa zany dia tena sahirany tokoa ny vahoaka satria tapitra lan'ny dalo avokoa ny ombiny olona amin'ireny fa distrikany Midongy Atsimo sy Befotaka Atsimo regny zay tena rotiky ny asan-dalo tokoa amin'izao fotoana zao ka mila fijerevana akaika ka eto zay dia manao antso avy amin'ny andriamanao filoham-pirenena mba hijery akaiky ary hitodika manokana aminay amin'io reo distrika anankiroa reo mba ho fampandrosoana amin'ny faritra misy anay dia ny faritra Atsimo atsinanana zany fa tontolon'ny fampianarana dia manamafy ny fitakiana dray mahakasika ny fampivoarana tontolon'ny fampianarana ireo mpampianatra mpanabe eto Madagasikara ankehitriny manatena fiovana eo amin'ny tontolon'izay fampianarana zay araka izany izy ireo Henri Floreo misedra olana ny tontolon'ny fampianarana eto Madagasikara tato anatin'ny taona maro izay ny fanabeazana izay manomana ny taranaka mampara eo amin'ny fitantanana ny firenena nanamafy ny fitakiana hatramin'izay manoloana io ireo mpampianatra mpanabe ny amin'ny jerena manokana ny fampianarana eto Madagasikara mangataka izy ireo mba olona mahafehy ny fanabeazam-pirenena no hitantana ny ministera ny fandraisana tanana ny fitantanana ny ministera ny fanabeazana tahaka ny misy eo amin'ny ministera rehetra no vahaolana mahomby sy maharitra anatsarana ny fanabeazana eto Madagasikara olona matahotra an'Andriamanitra manam-panahy mahafantatra sy mahafehy ny tontolon'ny fanabeazana araka sitrahany maro anisa ary efa nitazona toerana ambony tao amin'ny ministera olona ao anatin'ny korny ministera ny fanabeazam-pirenena ary mpampianatra sy nanabe tato amin'ny ministera mahay miaino sy mahay mamaly ny hita amin'ny mpanabe sy ny mpiasa atao amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena araka izany ilaina ny fanatsarana ny fari-piainan'ny mpampianatra mba hahafahana trano manatsara ny vokatra eo ohatra ny vola sy olon'ny hofatrano ny etaetan'ny mpampianatra dia ny hanatsarana ny fari-piainanay indrindrandrindra maro efa zavatra efa nitakinay hatrizay ohatra foana zao indemnité de logement izy takinay mba ampitoviana amin'ireo mpiasa-panjakana hafa reo satria latsaka ambany dia ambany ho an'ny mpampianatra satria ho an'ny mpampianatra amin'izao fotoana zao dia 4,000 sy R1. Eo koa ny indemnité décret indemnité ohatra hoe resaka volan-jaza mbola tamin'ny décret 1960 mbola zay mihatra aminay jusqu'à amin'izao fotoana zao R200 efa tsy mifagnaraka amin'ny zava-misy amin'izao fotoana zao zany no mba takinay hanatsarana ny fiainanay mpampianatra iankina ny hoavin'ny firenena iray manontolo ny fampianarana sy ny fanabeazana ity farany izay ahitana olona sy lesoka marobe tato anatiny 5 taona izay ohatra amin'izany ny fandraisin'ireo mpampianatra frame ho mpiasam-panjakana ny fototra-fitrasa ampiasain'ireo mpampianatra sy ny maro hafa ireo rehetra ireo izay mila vahaolana mazava ahafahana trany manatsara ny hoavy ny taranaka mampara fa tamin'ny alalan'ny fitantarana angano nentin'ny malagasy nananatra fahiny ankehitriny tsy nitsamiena izany ranambarany mpitantara angano izay nanaovana fanadidina miantarandreana ny angano tantaraina aminareo androany dia ny angano momba sakay ina moa ny vendreny sakay reny tamin'izany fotoan'izany nisy mpanjaka anankiray tsy nananjanaka vavy ny voadiny angano na irony tantara tsy nisy nefa namboarina ho toy n'izy ireny manana ny toerana eo amin'ny kolotsaina malagasy saingy tato anatin'ny taona maro tsy mitsanena ny mitady sy tia miaino azy amin'ny alalan'ny fampiatsoana manokana sisa amin'ny ankabeny no arenesana angano ankehitriny raha toka saika nahazo vahana nandritra ny andavanandro ny mponina izany tany aloha ataoko hoe ireo voatery haino angano no miaino angano
fa tsy misy olona manapa-kevitra hoe za zany any dia iainao angano na hoe manana fikasana manokana iainao angano. Ny tiako tenena amin'ilay hoe ny voatery iainao angano raha ohatra hoe ny talehan-tsekoly manomana fandaharam-potoana ivelan'ny fampianarana hoe ampiainao angano ny ankiziny dia lasa voatery iainao angano ilay ankizy amin'iny fa tsy nanana faniriana iainao angano. Dia ohatr'izay koa ny fanirian'ny ankizy zany mety misy ihany fa ilay fangatahana any amin'ny ray aman-dreny tsy misy na ilay ray aman-dreny manolotra angano an'ny ankizy ny tsy misy. Amin'ny ankapobeny liana daholo aloha ny olona na ny ankizy na ray aman-dreny fa ny fanjifana azy ny tsy misy. Fomba nentiny malagasy ananarana ny angano. Labolana tsotra na lava ary mendrika tantara voronina. Mampiavaka azy ny fomba fampitany hafatra izay mora takatry ny ankizy sy ny lehibe. Araka izany, ho an'ny tantarangano mifandray amin'ny fitaizana ireo tantara anatiny. Ny tamin'ny vanim-potoana taloha piroborobo ny literatiora na ambava na ny soratra dia tena nataon'ny ray aman-dreny adidy mihitsy ny fananarana ny zanany. Izany hoe tao anatin'ny fananarana ny fampianarana sy ny fitantarana angano. Amin'ny hariva izany ny ray aman-dreny na ny ray aman-dreny be, izany hoe ny dadabe sy ny bebe na izay mahatsapa ho lehibe kokoa ao an-trano no miezaka amin'ny tantarangano ho fananarana an'ireo ankizy. Ny anatra man tsy voatery tonga dia fibedesana na hoe fantsiana mivantana fa ny kisarisary sy ny ohabolana sy ny angano no tena mitondra hafatra kokoa. Le tantara kely mahafinaritra nefa mifono hafatra tena mahafinaritra. Ny fivoaran'ny toetry ny andro, ny fivoaran'ny fitaizana mifanaraka amin'ny any ivelany ary ny toeran'ny literatiora malagasy amin'ny ankabeny no antony ampiainan'ny fanjifana angano io raha ny nambaran'ireo mpisehatra hatrany. Hatreto ihany koa vitsy ny tanora mandalina ny tontolon'ny angano eto amintsika. Ka ny ena mendalana hoy ilain'olona iresakay. Rehefa taty aoriana na nontaniana hoe inona ilay fantsinakola masikasika eo am-pisakafoanana miteraka ranomaso sady mampazoto homana dia nivadika ho sakay ilay resakay. Angano arirarira samy tantara ianareo miany. Maresaka iraisam-pirenena dia nitsopahanyireo solombavambahoaka Britanika ny fangatahana fitsipaham-pitokisan'ny gouvernemanta any an-toerana izay napetraky ny lehibe ny fanoherana ao amin'ny anteny miram-pirenena ao Royaume-Uni. Fanadina. Eny, nahazo vato 700 tsy nahazo vato 520 izay no vokatry ny tsangatanana nataon'ireo solombavambahoaka Britanika ao Mali mikasika ny fangatahana fitsipaham-pitokisana ao amin'ny Prime Ministra Theresa May sy ny gouvernementany izay napetraka ireo avy amin'ny fanoherana. Mamerina fitokisana amin'ny Theresa May indray araka izany ny parlemanta Britanika. Ankilany, nanambara ny Prime Ministra Britanika fa andraikitry ny tsirairay ny fanajana ny hevitra tapaka nandritra ny fitsapakevim-bahoaka mikasika ny raharaha Brexit. Nanamafy ihany koa ny tenany fa ezaka hitady fihaonana sy hanatanteraka fandresendahatra ny solombavambahoaka sy ireo avy amin'ny antoko politika amin'ny fanekena ny fifanarahana atongavana amin'ny fialan'ny Britanika ao anatin'ny vondrona Eropeanina. Hitady ny fomba rehetra araka izany ny gouvernemanta hatanteraka ny Brexit ary ahazo ny fatokisan'ny teratany Britanika rehetra. Nandany fanasana fihaonana izay nataon'ny Prime Ministra kosa ny lehibe ny fanoherana ao amin'ny anteny miram-pirenena any Royaume-Uni ho Mali. Dia izay namarana ny vaovao isaorana ianao nanaraka izany. Isaorana ihany koa ireo any amin'ny faritra ireo manaraka ny vaovao ny Kolo TV amin'ny alalany DSTV Antsiranana sy TNTV Fianarantsoa. Soafa tsara atao tompoko. La 4G Batelma vous a présenté Ni Vavao. Pour votre sécurité et votre confort,
De nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles... Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Jovena, source d'énergie. Lasso. XXL. nanolotra ho anao teo ny vaovao. Mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny VTI, prêt à vous servir. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.